Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro. Falmerabantsika tsirairay avy indray toto amin'ny fandraisana lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity alahady ity. Falianao nay trany ihany koa mizara ny tena Andriamanitra ho anao, kanefa mialohan'izany dia hivavaka sika. Ianay tsara indrisan'andro mbola misaotra anao izahay noho ny amin'ny fotoana izay omenao anay io, misaotra anao ihany koa izay mitarika anay ny fandiniana teninao. Gataka aminao izahay mba hanazava izany araka ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ny fitoerana masina any an-danitra. Ny fitoerana masina any an-danitra. Raha nandinika ny soratra masina ireo mpino adventista voalohany maromaro tao aorianan'ny 1844 zany dia takatr' izy ireo fa fitoerana masina no resahan'ny Baiboly, ilay nahory Mosesy ary ilay tena izy any an-danitra. Ny teny hoe fitoerana masina araka ny ampiasaina azy eo amin'ny Baiboly dia manondro voalohany indrindra ny tabernakely namboarin'i Mosesy amin'ny maha modely na tandido ny zavatra any an-danitra azy. Ary faharoa manondro ny tena tabernakely any an-danitra izay nasehon'ny fitoerana masina teto an-tany zany. Rehefa maty Kristy dia tsy misy heviny intsony ny fanompoam-pivavahana tandindona. Ny tena tabernakely any an-danitra no fitoerana masina fanekena vaovao. Ary satria tanteraka amin'izao vanim-potoana misy antsika izao ny faminaniana taneran-toko 19 dia azo antoka fa ny fitoerana masina lazaina dia fitoerana masina fanekena vaovao. Tamin'ny fiafaran'ny 300 andro, izany hoe tamin'ny 1844 dia efa taon-jato maro no tsy nisy fitoerana masina teto tany. Noho izany dia tsy azo adikevitra fa manondro ny fitoerana masina any an-danitra ny faminaina hoe 320 andro. Rehefa afaka izany dia hodiovina amin'ny fitoerana masina. Ny fitoerana masina tany anefitra dia tandindon'ny fitoerana masina izay any an-danitra. Naneho mialoha ny trafi-pamonjen'Andriamanitra ireo fanompoam-pivavahana teo amin'ny fitoerana masina teto tany. Ny sorona tsirairay natolotra dia naneho ny sorona nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijalian'ny Kalvaria. Afaka amin'ny fanamelohan'ny fahotana isika noho ny sorona nataon'i Kristy. Voavela heloka fotoana izay fahafantarana ihany koa fa efa tsy manjaka eo amintsika ny Satana. Foana ny helontsika rehefa manaiky ny sorona nataon'i Jesosy ho antsika isika ary miaiky ny fahotantsika. Tsy ilay zanak'ondry maty ho antsika fotsiny ihany Jesosy fa ampisorona velona ho antsika ihany koa. Izao manko nazavain'ny Hébreux 7:20 manao hoe koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manaton'Andriamanitra amin'ny alalany izy, satria velona mandrakizay hanana fifonana ho azy. Esorany ny fanamelohan'ny ota ary vonjeny amin'ny herin'ny ota isika. Ho antsika no anaovan'i Jesosy hafanompoana ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra. Noho ny fanelanelana nataony dia tapaka ny fangejen'ny ota ny fanahintsika, ny fiainantsika mihitsy ary tsy eo ambany fanandevozana na ny fatoran'ny toetsika mpanota intsony isika noho izany. Afaka isika ao amin'ny Kristy, afaka amin'ny fanamelohan'ny ota sy ny fifehezana. Manana tokony amin'ny famonjeny isika ny amin'ny fifikirantsika amin'ny Kristy. Ka noho izany dia aoka hitraka, aoka tsy hitolefoka, aoka ihany koa hitombo ny fanantenana izay ao anatinao. Amen. Iranay tsara indrinsan-danitra mbola misaotra anao izay tompony amin'ny fitiavanao anay, misaotra anao ihany koa ny amin'ny teninao izay manambara aminay fa zahay efa olona afaka ary efa nodiovinao, efa voavidin'ny ranao. Ampianaro izay mba handeha araka izany tokoa ka hitombo fanantenana tsy amin'izao fiainana izao ihany fa indrindra ny any amin'ny fiainana izay omaninao anay. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.